Haleluya. 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 Eto amin'ity toeran'ity Andriamanitra, eto ny fanotronan'Andriamanitra, eto ihany koa ny fanahy masina. Sady izany ve? Sady izany ve? Haleluya. Andaontsika hitsangana nompo an'Andriamanitra. Avy hatrany dia andaontsika hivavaka nomboka n'ity fotoan'ity androany. Mino hafanao zavatra eto Andriamanitra. Ninona mety faniritsika androany dia mino fotsiny ihany. Fa eto ilay mpanefa ny faniritsika. Eto ilay tompony tompo. Ary eto ilay mpanjaka ny mpanjaka. Eto ilay be voninahitra. Eto ilay anarana tsy hay tohaina. Eto ilay anarana tsy misy amboniny ny anarany. Izy ilay izy hatraika ho mandrakizay. Misaotra anao izay iray ora mbola nitahinao indray. Misaotra fanomenao tompo tsy manofaka afaka hisitraka n'ity fotoana androany hariva ity. Misaotra fa fantatray fa eto ianao manomba anay. Misaotra fa eto ny fanotronanao. Makasitraka indrindra Jesosy. Ombao ity fotoana androany ity. Ataovy izay tianao atao. Menanao sehatra rehetra Andriamanitra. Makasitraka indrindra. Misaotra tompo. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Miarapa manokana ny ray aman-dreny izay tonga eto Pasteur Emila. Mino fa eto ihany koa ny fosin'ny sainy ny apôtre Randrianevravela Adolphe sy ny ankonany. Haleluya. Oela velona ny ray aman-drenitsika ampanahy. Tahin'Andriamanitra mihoatra ne izy mivady. Ho ambin'Andriamanitra amin'izay atao any ray aman-drenitsika. Oela velona ne izy mivady. Tena tiako mihitsy ny mirairana izany satria satroko ny manana ray aman-dreny. Amen. Izy no mikolokolo ny ara-panahintsika. Taiza moa tsika raha tsy teo izy ireo na mpianatra. Sady izany ve? Haleluya. 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 Dao mba nofahofantanana ho an'Andriamanitra. Ataovy eto amin'izay ny fonao sy ny sainao androany. Aoka tena hianoka atao anatin'ny fanatrihan'Andriamanitra isika. Haleluya. Eto ianao Andriamanitra manotrona anay. Misaotra indrindra ny amin'ny fiainana efa hoentinao eto sahady. Misaotra ny amin'izay rehetra ataonao eto androany. Mankasitraka indrindra. Dia raha nihaja voninahitra dia atolotra ho anao rery ihany. Amen. Haleluya. 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 Eto ange Jesosy. Zany haleluya zany dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Ninona tianao entina eto amin'ny fanatrihan'Andriamanitra minofa efa tanteraka izany. Satria ao amin'Andriamanitra dia fiainana sarobidy. Ao no misy ilay tena fiainana. Ilay fiainana tsy hananan'ny olona fa hananantsika. Henona mbola tsy tanteraka ary ny faniritsika. Na izasy ianao afaka manotrona an'ity fotoana androany ity dia efa fahagagana. Na ny masontsika afaka mijery dia efa fahagagana. Na isika afaka niona tamin'ny ankonana tamin'ity androany ity dia efa fahagagana izany. Sady izany ve? Haleluya. Ndao ataontsika ity hiri ity a. Dia tiako ianao isaitsaina sahady. Ampiakaro ny finoanao fa eto Andriamanitra. Amen. Ndao ary.
Halleluja. Zay miandry ny Jehova hozy izy dia andro soera hozy izy ny ten'Andriamanitra. Androany anentana anao bebe kokoa androany amin'ny fitorinan'ny filazantsara satria izany ny antom-pisitsika. Hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe izy no nisy mpiainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona. Dia te hitenanao androany hoe ity fiainana iainantsika androany ity dia avy amin'ny Jesosy. Dia Jesosy naniraka antsika hoe mandeha toroa ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Volana maromaro zay
tena nanentana antsika ny ray aman-dreny, nanentana antsika zavatra hitany masontsika rehetra dia ny filazantsara. Zany mihitsy ny antom-pisitsika sa tsy zany ve? Zany mihitsy ny antom-pisitsika sy ianao. Tsaroa fa zasy ianao dia voavidy ny ran'ny Jesosy. Nandray maimaim-poantsika dia hizara maimaim-poana ho an'ny hafa. Sa tsy zany ve? Halleloja, halleloja. Ny ran'ny Jesosy izay nalantsika teo amin'ny hazo fijaliana dia ho aisy ho anao, tsy ho aisy ho anao rery ihany fa ho antsika rehetra manerana an'izao tontolo izao. Dia izany mahatonga antsika iran'ny Jesosy androany hoe toroa ny filazantsara. Mino aho fa tsisy ray eto tsy nanaovan'Andriamanitra soa zany, na mbola ao anatin'ny olana azy na mbola ao anatin'ny aretina. Mety mandalo fotsiny ireo fa mino androany fa mety isaina tokoa ianao hoe maro tokoa ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko, inona mba ho avaliko azy. Nefa tsy nitaky zavatra maro Jesosy fa ny fitoriana ny filazantsara. Ambabolina maro ho an'Andriamanitra mba ho entintsika ho satroboninahitrintsika ihany koa eo anatrehan'Andriamanitra. Sa tsy zany ve? Halleluja, halleluja. Ndao itetanana mafy ho an'Andriamanitra, ataovy mampiatrano ho an'Andriamanitra. Halleluja, 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 halleluja. Jesosy maty tao Kalvari, maty nony amin'ny fahotako. Io Kalvari, Jesosy maty tao Kalvari, maty nony amin'ny fahotako. Io Kalvari, 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 io Kalvari. Dau addio all'Andriamanitra. Jesosy mati tao Kalvari, mati nuli ami fahotako. Io Kalvari, io Kalvari, io Kalvari, io Kalvari, io Kalvari, io Kalvari.
Haleluya. Dia tanana mafy an'Andriamanitra isika. Haleluya. Tsy misy soay afa-tsy Jesosy izy ny titran'ity hiri ity. Tsy haiko ianao fa ho anahy manokana dia izany mihitsy. Satria izany ny zanak'Andriamanitra. Tsy soatsika mihitsy raha amin'izao tontolo izao. Fa ao amin'ny Jesosy ihany no misy ny fiainana, ao no misy ny fanafahana, ao no misy an'ilay tena izy. Ninona tadiavintsika any ivelany, azontsika maimaim-poana ato amin'ny raintsika izany. Amen. Amen. Haleluya. Ndomba iorakoraka mafy ho an'i Jesosy. Ataoko mampiatrano ho an'Andriamanitra. Haleluya. Haleluya. Tsy haiko hoe mafana loatra ve ilay andro dia ohatry ny hoe malaindaina izany ve sa hoe ahoana. Ndao dia tanana mafy ho an'Andriamanitra. Ataoko mampiatrano ho an'Andriamanitra. Haleluya. Na fuku ya reni tani manakarenau mananasi fagawa minise au simisi suai ya fati teso na fuku ya reni tani manakarenau mananasi fagawa minise au fagawa Alakamisy Tukana yandi manakarenau mananasi fagawa minire au fagawa Alakamisy Jesosy tukana yandi manakarenau mananasi fagawa minire au. Sana na wai maduva nilaba ni vudi naisha Sambe kawami ni famuzaku Simisi ni waza bana Jesosi kusana na wai maduva nilaba ni vudi naisha Fadawi Alakamisy Jesosi tukana yani Tukana yani manakarenau mananasi fagawa minire au fagawa Alakamisy Jesosy tukana yani manakarenau mananasi fagawa minire au manakarenau mananasi fagawa minire au manakarentsika manana an Jesosy. Ao amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra ilaitsika. Amen. Haleluya. Tena marina mihitsy ny voalazan'ny tonikira hoe manankarena izay manana anao Jesosy. Zavatra rehetra mety ho loha
zavatra rehetra mety andisy fanantenana fa ny raintsika ny azo itokisana, ny raintsika no azo ametrahana ny zavatra rehetra. Ao aminazy ny tena misy ny fiainana, ao aminazy ny misy zay rehetra etapotsika. Tsy haiko hoe inona ny zavatra hoe manery anao androany, mety hoe le aretina ve, le olana ve, le tsy fisina ve, le fitadiavanasa ve, mety efa nitototo tatsy taroa. Ambarako anao ny lakile androany, tsy misy afa-tsy Jesosy. Izy no afaka mamaly ny etapotsika. Ho antsika rehetra androany dia tiako ny mampahery hoe mbola miasa Jesosy mandraka ankehitriny. Tsy miova ny heriny, tsy miova ny fahagagana ataony. Efa nomena asy anao ny fahefana rehetra. Ka androany raha naniraka antsika Andriamanitra ho endana toroy ny filazantsara, efa tia an-tanantsika ny fahefana rehetra. Ijoro vavolombelona aminao any amin'ity androany ity, raha nanao ny asa n'Andriamanitra izay tamin'ny larobia teo, tena hoe fahagagana. Mbola tsy nahita zavatra ohatr'izany aloha za hatramin'ny hoe nanolorako tena ho an'Andriamanitra sy nanompoako an'Andriamanitra, fa tena nasehon'Andriamanitra hoe tena fotoana ny marina izao. Raha nandeha ny azo an'iny faritra aty iny izay tamin'ny larobia, andeha hanao akalamanjana teo amin'ny 4 mianadahy teo izay, dia tsy nanao akalamanjana indray fa namangy olona. Dia tao amin'ilay olona novanginay, olona marary mafy, marary efa volana maromaro izy tsy nitsangana, jamba ny masony, tsy nahita izany efa herintaona. Dia hoe hamangy fotsiny dia hivavaka ao anazy, dia tonga tao atokantrano dia nivavaka izahay, nentinam-bavaka, tena nivavana nataony délivrance. Tao anaty vavaka namangy Andriamanitra hoe apetrao amin'ny faritry ny maso ny tananao, fa ahiratra io olo io androany. Dia izay ilay maha-olombelona salasala kely tamin'ny finoko, fa hoe tsy maintsy sitrana io izay ny tao an-tsaiko hoe izy marary ny sitrana, fa hoe jamba zany tsy namperitreritra. Dia nivavaka teo nataony délivrance, dia tao foana le feo apetrao amin'ny faritry ny tanany, ny maso ny tananao, fa ahiratra io olo io. Tonga tapaka tato an-tsaiko ny teny ray aman-dreny raha nitsodrano tamin'ny tapabolana lasa hoe iny tananao mitsangana iny ozy izy ampitsangana malemy iny, iny tananao mitsangana iny ampahiratra ny jamba, mandana fotsiny ozy toroy ny filazantsara. Tapa-kevitra napekariko ny finoko, napetrako teo amin'ny faritry ny maso ny tanako, napetrako dia nivavaka izay. Alefaso ny vavaka ao amantsy ny ekipa, ndao tsika hivavatsika, mahiratra io olo androany, efa Andriamanitra miteny ho napetrako teo amin'ny faritry ny maso ny tanako. Dia nanontanianay hoe mahita ve, dia mbola tsy nahita aloha. Napetrako ihany, napekariko ihany ny finoko, rehetra ihany ny vavaka. Tamin'ny vavaka fandroana nahiratra ny masony. Izao fotoanan'Andriamanitra mihitsy ka izao, hamerenan'Andriamanitra ilay tena tamin'ny voaloha mihitsy. Zany ka hoe mampatonga le hoe andana toroa ny filazantsara, ndana ampaherezy ny olona tsirairay avy, ary tena Andriamanitra maniraka mihitsy vanim-potoana zao mihitsy le izy. Tena gaga izay tao anatin'le izy nahiratra, tonga dia nideran'ny tompo, tena hoe tsy roa matany ny fiderana tao, nisaotra an'Andriamanitra, fa nahiratra amin'ny mason'ilay olona. Tsy olona tanora zany 20 taona. Raha ny finoka rehefa tena hoe tsy efa olona antitra, efa le ao anatin'ny tsy fahitana mihitsy, fa nahiratra ny masony, izay nody mbola nikopakopahany ohatr'izao. Ka androany manambara aminao androany fa tsy miova ny herin'Andriamanitra. Izy ilay mpanao fahagagana, izy ilay tompony tompo, izy ilay mpanefa ny fanerentsika, izy ilay mpanangana ny maty. Dia tiako ianao androany tena hoe hiteny amin'Andriamanitra hoe androany, na mbola tsy manana na inona ary, na mbola tsy nivaly ara ny vavaka, dia hanolotra ny tenanay izay hitory ny filazantsara ho anao. Amen, amen. Vanim-potoana mihitsy ity, vanim-potoana iainantsika ity, ao anatin'ny saison an'Andriamanitra mihitsy, mandehana fa mahita fahagagana isika. Amen, halleluja. Ndao ataontsika ity hiri ity hoe ampiahy ianao Jesosy, dia ataovy amin'ny fonao rehetra mihitsy.
araky ny tenin'ny mpanompon'andriamanitra tamaraina hoe ndraony tsy fandehanantsika mandeha mitory ny filazantsara mbola sakana antsika tsy ho tahian'andriamanitra fa androany hariva tapao ny hevitra ho antsika ny atokantrano raha vaovao ianao tonga ao a manaraka ny fandaharana raha izy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao izy ilay tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay halleloia 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 ndao ataontsika ty hiry ty hoe ampiahy ianao Jesosy halleloia
aminao zany zay ao aminao no mahatsara anay ianao no antom-pisianay ianao no fiainana ao anay Andriamanitra dia androany hanolotra ny tenanay bebe kokoa izay anao ny sitraponao andeha arak'izay nanirana ao anay Andriamanitra raha mbola velo izay Jesosy dia ny hanompo anao ny fanondrinay sotra tompo halleluja zany mihitsy Jesosy raha mbola eo ambavorinay tokoa ny fofonainay Andriamanitra tsy ala aminao zany zay hanompo anao hatramin'ny farany zay mandra-piavinao eny amin'irao alahatra Jesosy na inona hitranga tompo ninona mety hidona Jesosy tahirizy zany fanoloran-tenanay zany halleluja satria zanakao izay ny zanaka dia manaka ozy izy ny tenao dia anaka anao izay andeha amin'naniranao andeha amin'ny sitraponao sotra Jesosy halleluja
fanompoana anao. Sotra tompo. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Mino afa tsika rehetra zao dia andeha hitory ny filazantsara ho an'Andriamanitra. Anambara ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy tamintsika sy ianao, sa tsy izany ve? Nitahintsika dia ambara ao amin'ny olona hoe voatantsika noho ny amin'i Jesosy, sa tsy izany ve? Halleluja. Avy hatramintsika dia ndao hiroso amin'ny fandarana manaraka dia ny fanaovantsika ny fanatitra. Halleluja. Sotra tompo. Ndao aloha itetanana mafy ho an'Andriamanitra e. Taovy mampiatrano ho an'Andriamanitra. Ho antsika mpanao fahafolony afaka tonga dia mandroso ianao manatitra an'izany etỳ anoloana. Ny fanatitra kosa tatazantsika ao aorianan'izay. Ndao ary. Tsy misy reharehako afa-tsy ianao Jesosy ary izany tokoa ny tena marina, sa tsy izany ve? Halleluja. Halleluja. Ndao ary. Sireareako afa tsy anao Jesosy io, anao ny hery, anao ny aja sy voninahitra, ifasana sy ny fiainatsika RHEFI resinga. Izao tontolo izao dia nahita rehefa nitsangany anao. Sambatra Jesosy, nananana tokony hery. Sambatra Jesosy, yakine wachatrana ampiany fitiavana, ampiany filokwana, sakety kwa wampulalandava pareareakiana. Nahita pamonjena afa-tsy taminao, nanaiky anao tsy mba noterena hitondraina va. Nitananao mahery natsotra nao mba hitatana, aizako mandesy mizotra ilala marina. Mananana tokony hery. Sambatra Jesosy, yakine wachatrana ampiany fitiavana, ampiany filokwana, sakety kwa wampulalandava pareareakiana. Sambatra Jesosy, mananana tokony hery. Sambatra Jesosy, yakine wachatrana ampiany fitiavana, ampiany filokwana, sakety kwa wampulalandava pareareakiana. Sambatra Jesosy, mananana tokony hery. Sambatra Jesosy, yakine wachatrana ampiany fitiavana, ampiany filokwana, sakety kwa wampulalandava pareareakiana. Sakety kwa wampulalandava
tsy ampy zany tia-tanany zany e. Alléluia. Alléluia. Ataovy alléluia ny mpivory Alahady hariva. Alléluia. Alléluia. Fiadanana ny eo anao. Amen. Fifaliana ho andray ny rano tompo tafaradalana ndray sika androany eto amin'ity toerana ity. Tena faly mbola tafahoana aminao ndray. Sa mino fa faly Andriamanitra ny amin'ny fahitana antsika eto hoe. Sasany ve. Alléluia. Dao ary sika nakipo masony nofo dia hivavaka avy hatrany mba tena ho tanilona ka ny fosika aniriny ny tenin'Andriamanitra tompoko. Samy mivavaka. Raha eo misotranao izahay noho ny amin'ity ora sy fotoana ity satria andre ny feonao ndray izahay. Tompo hainao anay ny teninao ary fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra. Aza vela isina dia ray aminay tsy handray zavatra eto amin'ity toerana ity androany. Amboary ny fonay tena ho safaniriny ny teninao. Ka ny teny maniry ao aminay dia teny pahendrena mitondra anay amin'ny fandresena mahagaga. Mitondra anay amin'ny fahasarana. Ny marary tonga eto tompo asitrandro amin'ny alalan'ny teninao. Ny manana olana tonga eto mivany olana satria mandreny amin'ny teninao. Tompo ninona ady hatrenay. Azo antoka ny fandresenay satria miara-dalana aminay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy isika rehetra iarana hoe amen. Alleluia. Dao anokatra ny Baiboly na tonga dia mamaky teny avy hatrany ato amin'ny Galatiana toko 4:7. Galatiana toko 4:7. Zao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ka dia sy mpanompo intsony ianao fa zanaka. Ary raha zanaka dia mpandova. Mpandova koa noho ny atao n'Andriamanitra. Veriko vakina. Ko dia sy mpanompo intsony ianao fa zanaka. Ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Amen. Romanina toko 5:17. Tena efa mahazatra fa makisika. Romanina toko 5:17. Ary raha zanaka dia mpandova. Eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy kosa. Raha miara-miaritra aminy isika dia mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Amen. Engane ianao ka tena ho mpandova androany. Ary za mino ianao io le mpandova tenenin'ny tenin'Andriamanitra. Teneny kely eo akaikinao ianao le mpandova tenenin'ny tenin'Andriamanitra io hoe amen. Fantaro ny toerana misy ianao fa mpandova. Sy refesina amin'ny zava-misy ny toerana metrahan'Andriamanitra sika. Sasany ve? Ny olona mety manao sinitsinona anao fa Andriamanitra mijery anao tena mahita zanaka mpandova izy. Amen. Satria nansoin'Andriamanitra isika handova ny fanjakany. Ary mbola misy namasika sy tonga any handova ny fanjakany ihany koa. Tenin'Andriamanitra anankiroa ny vakisika teo dia samy miteny avokoa fa zanaka mpandova zasy anao. Amen. Aza mijery ny adiny misy tamin'ny omaly. Aza mibazina ny olana nisy omaly. Fa ndao mba hijery ny rapitso fa ho raisinao ny lovanao. Amen. Ho isy mpandresa eto amin'ity herinandro ity. Amen.
Wisy olona sapany lovany amin'ity herinandro ty. Za resy lahatra tato ato a. Mbola nitenen'le mpanompo vavin'Andriamanitra teo hoe fandehanana manao asa moa no nilazany azy. Dia tsy haiko hoe hatraiza amin'ny ao anatinao reny fandresen-dahatra aminao amin'io teny hoe mandehana mitory filazantsara io hoe. Za manko androany ametra-panontaniana hoe iza marina moa ianao io. Na dia za miteny hoe pandova io a sy ny olona rehetra tonga ao amin'ny tranon'Andriamanitra dia azo antoka zato isan-jato hoe inona pandova avokoa sy ny olona rehetra. Fandroany aty ahita hoe olona besaketo pandova ary ho sapany ny herin'ny lovany. Raha ny teny le mpanompon'Andriamanitra teo hoe mandehana manao asa. Sa moa koa sy mba ohatry ny olona rehetra mora resy lahatra io loatra fa mila mandresy lahatra foana ny tenin'Andriamanitra. Dia amin'izay amaninona manaraka fotsiny ay ve tsy antery ny fandehanana manao asa fa izao anefa sambatra ny olona andeha hanao asa satria ahita ny lovany izy. Ahita ninona izy? Ahita ny lovany. Mpandovy ianao io. Raisy ny lovanao satria fotoana izao tokony hiaina amin'ny lova sikisika. Sa ianao ve mbola sy te haina amin'ny lovanao? Mbola sy leo miaina amin'ny olana, mbola sy leo miaina anaty ady, mbola sy leo ranomaso, mbola sy leo fahoriana. Ny tompo efa ela ny nanomana anao hipetraka amin'ny lovanao. Amen. Andriamanitra efa ela ny namola volatsika hitoetra eo amin'ny lovatsika satria za mahita hoe ho avy Jesosy efa kaika. Dia ho any an-danitra ve fomba iaina fiadanana? Aleo rangahy iainasika amin'ny andro iainasika ambony sisa. Engane iaina fiadanana ianao. Engane iaina fifaliana amin'izay ianao. Engane iaina fandresena amin'izay ianao. Tsy dia le amin'ilay hoe fanaovana asa loatra ny afatra ho entiko eto. Fa resy lahatra eo am-pitoerana hoe marina izany. Tena tokony aninona ity andeha amin'izay ny olona tonga saina. Satria misy anjara lova naparitako Jesosy any anatin'ny regny vahoaka betsaka regny. Misy lovanao any. Halleluja. Satria raha zanaka dia sady mpandovan'Andriamanitra no inona koa. Ndao angesika izery teny anankiray ato amin'ny salamo faharoa toko favalo. Dia ho avaliko eo ny amin'ny lova fahiditra aminao tonga eto. Salamo faharoa andininy favalo. Ndao ety amin'ny écran daholo maso dia ndao sika rehetra ny ara-maka azy isa roa telo. Ahoana? Fa inona ihany ty mandehana manao asa ity amin'ny omby ve? Andeha hitory filazantsara amin'izy. Amin'izy. Sika irahana hitory filazantsara io raha lasana bavy. Eny amin'izay tilisa no hitory an'io. Fa raha zanaka ianao dia inona? Mpandova. Ohatrany hoe tambatambazana ny olona andana mba mitory moa hoe any moa andao amantatra. Ok, zay ho fahoritsika e. Amen. Ok, zay ny ranomasonao. Ok, zay ny nomezan'ny fahavalo anao. Fa zanaka ianao io. Inona hoe ianao? Zanak'Andriamanitra ny isika e. Olona spesial. Olona miavaka. Fa rehefa manomboka miaina amin'ny lovanao ianao dia ho sapanao hoe tena zanaka rangaha zany ka. Amen. Ny tompo no miteny mba mangatà amin'izay dia omeko anao ny lovanao. Ino ny lovanao io? Ao amin'izay tilisa ao misy azy. Dia sy rovavolombelona aminareo fa misy zavatra mahafinaritra ange ny lovasika any. Ay le lovasika sy mbola hoe mbola ny an-danitra mbola ndrasana. Fa efa aiza ny lovasika? Efa aiza.
any amin'ny Saint-Lis efa voavoatrany izy na rary ianao efa misy dokotera mpisabo anao andry mitory filazany tsara fosiny anao dia ozy izy hoe haiko ty mahazo anao ty ny vahaolana anao ranabavy efa andry ny vahaolana anao rahalahy efa any misy vehivavy anankiray sy nahita tory tanatiny 8 taona izy teo 8 taona korotana ny torimasony raha vao zarevanao amin'ny andrika ohatry zao dia olona miavinavina tsarotra hitoriana filazany tsara fa sy nahita tory dia nisy mpino tato amintsika no nyteny andao momba ivavao izy dia ahoana io efa resy lahatra misy izy fa mikorotana ny lohany efa nandeha teza efa nandeha teroa sy mety mahita zavatra fiainana misy sy mety mahita fiadanana misy inona ny olana tsy mahita tory ny olana zay ngamo nianatra momba ny torimaso no rehefa tonga eo zay dia aninona izy heritra fa inona ny azonay omena azy fitoriana amin'ny filazany tsara filazany rasy dia hoe mbola sy atory ianao RHEFI ny filazany tsara dia manambara matory ianao RHEFI mandray an' Jesosy fotsiny ianao avereno ny Fotoam-bavaka Jesosy eo midira manjaka mitoera orloatra Jesosy ka olona sy natory sy anaraka fa rehefa nameriny sy ny torimaso ny sainana ny tomposika fa ny tsy filaminana ny tsy mampatory nanomboka velona tao anatiny le teny naloko ny vavany ny ampisiny io ihany dia efa nilaza misy fiovana be aozy zany olona zany nefa nyteny mihitsy raha rena rangamba manana fa ny fiadanana tsy ananako aizany ahitako an'ilay fiadanana fa vontononona le Andriamanitra tompoinao tonga ny torimasony any amin'izay tlisa rangany milovanao efa any rangah io valim-bavaka ao io any rangah mifitahina ho anao io mandehana fosiny tory io Jesosy amen lasa amin'izay hiditra amin'le tiany ny tenin'Andriamanitra ambara Jesosy rehefa nampianatra ny olona dia sotra ny zavatra nambarany sy ny olona rehetra tonga ao am-piangonana dia mpandova avokoa fa tokony hamantatra ny tenany kristianina sao dia tokony hanova famindra mba hatonga azo mpandova satria raha sy mbola zanak'Andriamanitra izy andova ve samako mahita hoe raha misy ahoana ny filazany azy teo le Romanina 9 azafady mba verina kely le Romanina 9 ara-zanaka zay mifilazany azy inona ny tiany ambara amin'ilay hoe ara-zanaka te hanindry mafy ny tenin'Andriamanitra fa raha tena zanaka io olona io dia inona izy dia ny dikan'izany raha sy zanaka io olona io dia manenina izy sy afaka ny andova ka na dia higogogo eo ara ny ranomasina hoe za koa mba te andova nefa izy sy zanaka mandova izy sasy mandova fa androany na dia mbola sy toerany zanaka aza ny nisy anao noho ny amin'i Jesosy sy ny famindrapony dia ho apetraka amin'ny fananganan zanaka ianao dia hanomboka hitondra lova mody koa ianao dia hahita fiainana koa ianao amen Matteo 7:10 dao vakaiky manomboka amin'ny 9 amin'ny 30 ka hatramin'ny 9 amin'ny 30
sao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa napody mivahoaka Jesosy dia niditra tao an-trano izy. Ary ny mpianany nakao aminy ka nanao hoe, lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsiparifary tany an-tanimbary. Ary namaly izy ka nanao hoe, ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, ny tsiparifary dia ny zanaky ny lay rasy. Inona moa ny zavatra mahatonga mpianatra nanontany teto, inona ny tena zavatra tiany ho fantatry? Ozy izako hoe isika rehetra tonga eto io dia tian'Andriamanitra ho mpandova avokoa. Amen. Tian'Andriamanitra handova ianao io mba hatonga ny olana anao io iva. Tian'Andriamanitra ho mpandova ianao io mba hatonga ny aretina io horesinao. Tian'Andriamanitra ho mpandova ianao io mba hatonga anao ahita fiadanana. Tian'Andriamanitra ho mpandova ianao io mba hatonga anao amin'izay irereny amin'ny fananana an' Jesosy. Noentin'Andriamanitra, noentin'i Jesosy teny an-tanimbary ny sain'ny olona. Averiko azavaina, noentin'i Jesosy teny an-tanimbary ny sain'ny olona. Tsy le olona noentina tengy, fa le sainy noentina teny an-tanimbary. Tamin'ny alalan'inona ny tondrany azy? Fanoharana na tantara. Inona ny zavatra nitantarain'i Jesosy tamin'ny olona nivory teo? Andaontsika hoe ny tanimbary re olona, dia zay revo ny zavatra misy ny tanimbary tahaka izao hitondrako anao izao. Nao mba hoe ny tanimbary ny saisika. Misy mpamboly anankiray, amboly vary eo amin'ny tanimbary anankiray. Rehefa tonga teo amin'ny tanimbary izy dia nahita fa feno ahitra ny inona? Ny taniketsa. Fa izy efa manomboka misy rano. Dia ho an'ny mpamboly vary mahay an'ity resakako ity, tsy maintsy mitondra omby maromaro eo aloha. Atao inona ny omby? Hanosena ny tanimbary. Ahodikodina ela be eo ny omby. Dia isaky sany omby, ny inona ny sany omby eo zao? Ny ahitra maniry eo. Faharoa, isaky sany omby ny taniketsa mba ho lasa fotaka. Dia nanososy teo ny omby. Rehefa vita ny fanosen'ny omby, dia mbola mijery ny ray ny mpamboly. Hoe ahoana io? Efa tena azo kesana ve? Dia inona ny zavatra ataony? Tsy maintsy mbola midiny eo ny ray izy, manongotra an'izay ahitra sisa navelan'ny isaky sany omby. Dia atao aizy regny ahitra regny? Avela eo. Tsy maintsy alefa eny amin'ny, tsy haiko moa ny anarany aty fa tahala. Ainareo izy zany. Atao eny amin'le fametrahana azy fa zavela eo amin'ny tanimbary. Fa ity ny zavatra mahafinaritra. Tena efa afaky nin'olona iny daholo ve ny ahitra naniry teo? Ny azo antoka tsy afaka ny daholo, fa misy ny maninona? Ny sany omby dia nakaiza? Lasa any amin'ny lalina. Inona ny antony nametrahana an'iny any amin'ny lalina any? Rehefa nandinika dia izao ny zavatra sapako. Iny ahitra vao isaky ny omby lasa any amin'ny lalina iny oloa any izy iny. Dia mivadika inona? Mivadika zezika. Olana ny vary ny fisiny io ahitra io teo. Fa rehefa vao isaka any ambany izy dia mivadika inona? Zezika ny rin'le vary. Ny adinao nisy omaly iny kaya, zezika ny rinao rapitso. Halleluja. Na indray le olana sy asorin'Andriamanitra mihitsy, fa avelana eo inona? Ivadika zezika. Atonga anao ahay amindra. Atonga anao ahay atrika no avy. Atonga anao tena afaka izoro vavolombelona fa ny atrikady anao. Dia lasa zezika ao le izy. Zanak'Andriamanitra ianao. Hitany ny adinao. Hitany ny olana misy eo amin'ny fiainanao.
dia nasiany zezika mba tonga anao sara fitoerana eo amin'ny toerana misy anao io. Halleluja. Rehefa hitan'ny tompon'le mpamboly fa efa azo kesa ny vary a, tonga amin'izay ninona fanesana. Teo amin'izay Jesosy no nitantara. Rehefa nandeha ny fanesana vary a, naniry teo ny vary a, dia niara naniry teo koa ny tsiparifary. Saiko moa ny tsiparifary, za nandinika nisy boky nyjerevako zay hoe inona marina moa ny tiany ambara amin'ilay tsiparifary. Dia nisy fotoana ihany koa ny torotenina voakasika ny tsiparifary dia ozy ny olona hoe aidraso nio. Zay zany no malaza azy eto ampovoantany, aidrasy. Zany hoe misy ny ahatra tsara dia misy ny adrasy. Tsy haiko moa fa aidrasy zany ny fahafantaran'olona azy. Fa izy io a ohatra ny manana anarany hafa mihitsy. Dia rehefa nydiniako le fanazavany le mpampianatra dia zao no nanazavany azy. Ianareo angamba ozy izy nahita an'le sakafon'omby, le afafin'ny olona rengy. Dia rehefa maniry izy a, tsisy amantarana azy hoe vary io na sakafon'omby. Fa mazoto miroborobo be ozy izy ino dia io karazana zavamaniry io. Dia amin'izy maniry tena mitovy amin'ny vary, tsisy mampiavaka azy amin'ny vary. Raha sy diso ohatra ny sezanisa, inona ny anaran'izy zay? Ohatr'izay ny filazan'ilay mpampianatra azy. Dia inona ny toetrany? Ny toetrany io zavamaniry io ozy izy a, tsy mamela zavatra hafa hiara-maniry aminy. Fa raha vao misy zavatra hafa maniry eo dia tereny. Hatrany amin'ny fakan'ilay zavamaniry dia manomboka sikafony. Izy ihany no mamaka, fa ilay zavamaniry hafa manomboka malazo. Mifanety ry zareo dia maty ny ahatra hafa. Teto izy misy no nisoratan'ny Baiboly hoe nataon'i Jesosy fanoharana niara-naniry tamin'ny vary. Rehefa niara-naniry tamin'ny vary dia hoy mpiasa, tompoko, tena misy zavatra hafa miara-maniry amin'ny vary a, tena mitovy amin'ny vary misy ny poziny. Ohatra ny lasa ny fanety ny vary a, tsy fantatra tsony hoe iza no ahatra dia iza ny vary. Fa miara-maniry ao ry zareo, ahoanany amin'io? Sao dia tokony hongotanay io. Fa ahoana ny fahendren'i Jesosy nanazavany azy? Oh kalo, aza mbola hongotana. Sao maninona? Sao rehefa manongotra azy nareo tovitovy ny poziny, ka lasa inona indray voahongotra? Saro-piary amin'ny vary Andriamanitra. Ianao tonga eto vary sa tsiparifary? Sangano ny tanany vary ary hoe Jesosy eo hitanao regny olona rey, ho avy ny tompiotazana dia ioty ianao tompo a. Amen. Sao dia manala idrasy ny mpanala azy dia misy inona miongotra? Misy inona miongotra? Sangano ny tanany vary teo tena azo antoka hoe vary ianao. Ianao zany mahasaro-piaro an'Andriamanitra zany. Amen. Dia sy asorina aloha ny aidrasy fa avela maninona? Miavela miara-maniry ozy. Fa ho fanazavany dia ny hoe fa ho avy ny taom-piotazana. Amin'izay fotoan'izay ny vary amoaka inona? Fa ny adrasy amoaka inona? Amoaka vary. Samy amoaka ny voany amin'izay dia eo ny amantarana azy hoe aika ity ansy vary fa, na hoe aika ity sy adrasy fa. Tapitra ny tegna amin'ny tanimbary fa ny zavatra tsapako mba mamoy ihany koa ny adrasy. Isaky masiaro ny adrasy, ny voany adrasy dia masiaro an'ilay bebeako rehefa hanokom-bary. Eo ampanifana vary eo izy dia ozy izy dia raha jerevana lavitra dia ohatrany hoe maninona mihinana vary manta ve bebe zany? Inona izy ponina eo?
voanahitra vona siparifary zay zany ay koa le siparifary ambana nome vo dia nampiarahany amin'ininy ka na dia nitotoana aza mivary dia niaritra atao koa le vonile iny ty dia rehefa tonga eo ampanofana dia maninona ny mpanokom-bary misipina izy mba sy hiaraka amin'ny vary ninona siparifary dia hoentiko lavidavitra ihany ianao raha sy vitany bebeny ka natokony eo am-pihinanana mipinana mahita zavatra maintimainty miavaka dia atao ninona ndray sotro efa mba nandalo volany an'ireo olona io maninona raha telilany izy io mbola natao ninona ihany izy teo ndray maika loatra mipinana dia efa maninona efa mba tafidy-trato ihany oatra maheno zavatra fahafa tratra ihany mbola natao ninona ihany le izy teo efa ao le vonina siparifary efa courage tafiditra ihany tsika marina fa mbola natao ninona ihany saky teniteny ndraindray mety efa tafiditra ny natikibo fa ny vavony tsy misako an'iny mpandalovony fosiny iny dia lasa mandeha anosy sarasarasiny siparifary rasiny siparifary dia hoy mpianatra inona ny tianao ambara dia hoy Jesosy hoana nanazavany azy teo amin'izay ary namaly izy ka nanao hoe ny mpamafy voa tsara dia izy Jesosy halleluja ny tanimbary dia zao tontolo zao ny voatsara dia zanaky ny fanjakana mpandova fa ny siparifary kosa izy io naklerasy raha lasana bavy efa vaninandro farany zao hiavaka ny vary sy ny siparifary Andriamanitra sy azo fitahana aoka ianao tena hitoetra amin'ny mahatoetra na vary ianao fa ny siparifary tompoky sy hiditra ao an-danitra ny siparifary sy andova fa ny vary ihany no afaka andova fiainana tiany ny tompo voavozy sika rehetra io dia nasorona tany amin'ny toerana hafahafa napetraka amin'ity toerana ity satria eto ny toeran'ny fanovana amen anovanao ane Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra dia mazava be raha misy olona ao amin'ny Kristy inona izy olom-ba hovao mitohiny isaoran'Andriamanitra fa na dia nanao fanoharana any amin'ny vary sy ny siparifary aza Jesosy dia mbola vonina hanovan'izay vonin-kiova amen satria ny fanazavany an'ilay siparifary dia efa manana ny toerana ho azy ho avy ny fotoana atao inona izy avela fotsiny eo amin'ny tanimbary rehefa azo ny vary tsy avela fotsiny eo fa hodorana fa horimbeny ho azy fa horina no ametrahana azy sy mba hiara hifaly amin'ny zanak'Andriamanitra fa sy mainsy halefa any amin'ny fitomanina halefa any amin'ny fangirifirina fa ianao kosa halefa amin'ny toerana misy fiadanana amen halleluja ahoana moa ny amatarana azy Jaonina toko 7:7 hamatarana ny reto siparifary reto satria ry zareo ngeka ohatry ny mitovy amin'ny vary ihany reo olona rehefa miara-maniry
za zao eto dia somary taitra kely ny ino ty ny zanaka doako mampangorisina ny mieritreritra hoe io misy olona anankiray mba miaraka mivary ihany ny zavatra tao ato rehefa mitsoka ny rivotra atao amin'ny tanetin'Andriamanitra dia miara-midoladola mivary ihany sika ry miara-mandiry eny eny miara-midoladola tsofony rivotry ny fiderana dia miara-manenina mirona makary nefa sanatria ny vary manao ny fiderana io koa ny siparifary fa miara-maninina koa mody mirona makary kay siparifary zao mivolaza ny tenin'Andriamanitra ianareo avy tamin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary sy mitoetra tamin'ny marina satria sy misy marina aminy raha mandainga izy dia azo ny lazainy satria mpandainga izy sady siparifary zao anisy olona nataonay ankety zay dia zao ny zavatra nisy tao tsy netiny lobava le olona zay anontaniana azy dia sy valiny nefa le zavatra nataony dia ho tataraika any le nataony efa niteraka ny vadiny nalainy vady dia nanaiky izy fa hitezana io zanabadiny io rehefa nanomboka lehibe le zaza izy ihany no nanao filany rasy taminy nitory le reniny le zaza rehefa nitory natao amin'izay mifanontaniana anga izy namaly tsy namaly izy na atao daholo zay fomba rehetra notaniana azy fa sendra nisy olona anankiray niditra tao dia zay amin'io efa miala nenina efa mivoaboaka eny tokotany daholo reraka honany amin'io tao tsy miteny le ranamanioko tsy hita misy zay dirana amin'io ny tananao ndray marary mikapoka latabatra fizynga miteny fa le olona niditra teo napiresaka azy rehefa napiresaka azy zay amin'io efa anina sisy miteny iny zay rehevanay miresaka sary izy roa dia nieny teo mivaravarana daholo zay rehefa nieny teo dia zao nyteneniny zanaky ny vadiko ve ozy io zanako ina ny tianao ambara amin'izany zanaky mivady zany ozy dia mitovy amin'ny vadiny ihany ny aso le namanay malaky fa hoana miresaka avy niditra tao inona ny teneniny miteny be izy teo hoe zanaky mivadiny ve hono vady ho zanany fa ny olona niditra tao fomba fiteny moa hoe mivoto fa ny orona sy mivoto zany fa inona no mivoto fa rehefa tafiditra tao zay dia nanomboka samy miteny averely le teny teneninao fa niteny rangahy ianao teo dia tezitra be daholo moa ny olona dia raha vao nanomboka tezitra nanomboka ny voaka ny gromony manana azy nanomboka ny teniteny foana teo amin'izay ny aviato teny koa ny aviato satria izy nanomboka ny teny rehefa niteny dia nazavainy zay ka zanaky ny vadiko sy vadiko fa taovy zay ataonareo rehefa tezitra ny tato dia niteny ratsy tezitra koa ny tato ny teny ratsy fa ity ny tena nandreraka io teny ratsy io sainarana any ampianarana fa eto izy miditra dia mamola vola ato izy dia rehefa manomboka mahafeno an'le bara ato izy dia maninona eto satria ny zavatra sapako ny teny ny tato ny teny ny tato teny ny tato ny teny za koa amin'io maninona eniko sara misy ohatra ny nisy teny ratsy lasa mivoaka teny ivelany dia ny fon'Andriamanitra niditra tato le teny ratsy dia ohatra ny efa nodikodina tato ohatra ny efa ay ny saiko zany ny teny azy hoe ohatra zao ny fitenenana an'io tandremo fa ny siparifary tompoko dia hanagezany vary izy mba haninona le vary hiongitra dia homainao azy eo mifampitantana ny siparifary rehefa mahazo manodidina dia ninona
miray saina izy a hampisikafona ny vary dia malazo ny vary dia izy no manjaka. raha ny devoly no rain'ny olona anankiray dia inona ny tanteraka eo aminy? Ny toetra ny devoly. Ka na dia tonga eo am-piangonana azy izy raha sy parifary ny rainy dia inona ny toetra hivoaka? Toetra na sy parifary. Vao misy zavatra kely miseho dia ozy le zandrikely ery amin'ilay zay mivoaka ny original. Tonga eto ianao hanovanao Andriamanitra. Amen. Satria ny fototra sy azahoantsika lova dia ny toetra ao anatsika. Inona ny toetra ao anatinao? Ato amin'i Jesosy sika zao hay ny tompo manovanao. Satria fotoana tokony isehoan'ny voninahitra Andriamanitra zao. Fotoana tokony isehoan'ny lova sika zao. Fotoana ny fandresesika zao. Fotoana ny vahaolana eo amin'ny fiaina sika zao. Raha ny devoly no ao anatin'ny olona anankiray dia misy an'io toetra n'ilay rain'io ao aminy. Eto moa dia misy an'ilay hoe mpamono olona. Zaho ato aloha rehefa mandinika an'ilay hoe mpamono olona dia veloko re mitondra sabatra regny izy. Tonga dia manapaka dia misy raha mifiritika mitenda dia maty. Ary ato anatin'ny ty fiangonana ty sisy mpamono olona. Tsy somary zany. Sisy mpamono olona ato koa. Fa mamono olona raha manosika ny olona any anatiny fahaverizana. Misy olona mandrerandreraka anao ao am-piangonana dia fosafisainao eraky ny tanàna izy. Inona moa ny antony fifosana azy? Mba ho fantatry ny olona rehetra fa olona tsy mahomby olona io. Mba ho fantatry ny olona rehetra fa olona rasy olona io. Mba ho fantatry ny olona rehetra fa olona ohatr'izao io olona io. Dia iny teny nandeha iny a, ny teny toy ny atody. Hoana zany? Sa moa efa nisy tantara ohatr'izany. Aza miteniteny. Aza miteniteny. Nefa izy amin'io efa ninona? Izy miteny aza miteniteny aza ngery olona ka efa maninona? Efa miteny. Hitanao ianina aza miteniteny ny alohany teo a. Izy igny hoa mody mivavaka fa teboteboka izy iny. Aza miteniteny. Izy ny teny voalohany. Izy sy nitondra antsy hanapahana ny tendan'ilay olona. Fa inona nataony? Aza miteniteny. Le olona nandre, le aza miteniteny dia aza miteniteny koa nitondrany azy. Aza miteniteny. Fa ianina ny teny tamiko. Fa ianina ono, fa misy inona azy ny toyiny. Ianina ono a mody mivavaka fa anina no ataony. Dia le aza miteniteny iny misy hony indroa rehefa avy eo. Aza miteniteny. Rehefa raha n'igny teny iny maka izy. Le aza miteniteny ho tonga amin'ilay olona nyresahana. Aza miteniteny fa ianao tonga dia ozy izy hoe zany ve ny atao hoe mivavaka? Zany ve ny atao hoe manompo an'Andriamanitra? Aleo azy sy vavaka. Inona ny filazan'iny olo iny rehefa sy nivavaka izy? Maty ara-panahiny. Inona ny tenen'ny tenin'Andriamanitra? Mpamon'olona hatramin'ny taloha. Izy sy nitondra ansy hanapahana ny tendan'ilay olona. Fa namono olona izy satria ny ara-panahin'ilay olona naninona? Maty. Inona ny asa nampiasainy? Aza miteniteny. Ny amantarana fa sy parifary ny olona anankiray dia mamono olona izy. Ny akamaroan'ny tokantrano kristianina mamotika azy dia sy hoe
fampitrobokansy ny tao fa misy toetra sy avy amin'Andriamanitra ao. Dia lasa naninona ilay tokantrano? Maty na rafa. Raha lasa anabavy zanak'Andriamanitra ianao, inona hoe ianao io? Zanak'Andriamanitra isika, sy zanaky ny devoly zany tsika e. Noho izany tokony inona no hita eo amintsika? Tokony voa avy amin'Andriamanitra no hita. Amen. Mila mandiny teny tsika amin'izao andro faran'izao satria nisy parifary sy mivary sy oray lalana eo amin'ny taom-piotazana. Eny sa izy mety mbola aninona ihany, mbola miray lalana. Ty moa nataoko karazana fampimezana kely fa rehefa mandiange ho any kristianina, indraindray misy samy manana ny azy, ny sasany gauche malaky, ny sasany droite malaky. Amin'ny louange ny tena ahitana azy raha vao manino ty concentré loatra ny louange, ny sasany makary, ny sasany makaizy. Dia inona ny sary hitanao eny alavitra? Misy fotoana misy malalaka eo, dia misy fotoana maninona? Mifandonana eo. Rehefa manao ohatr'izao makaty ny sasany ka contraire n'izay ny sasany dia lasa mifaninona eo. Indraindray mifanome lamosina, indraindray mifanatry tavy. Tao izeren'izany ara-panahy. Raha vao sy miray saina ny kristianina dia indraindray mifanome inona? Lamosina, indraindray ohatra ny mifanatry tavy. Andao ny zanak'Andriamanitra ampiseho fa zanak'Andriamanitra. Halleluja. Esorony mety ho fisaram-bazany fa na ny tsy parifary aza angery olona araky ny tenin'i Jesosy io tafaradalanao sisa amatarana azy raha sy efa maninona. Fa misy voa dia nataoko kisarisary teo mivoany any amin'izay sisy fandeferana fa sy maintsy asoriny. Fa sy misy hoe efa ny ray lalana ihany mohatra amin'izay ka dia andao iray lalana foana. Tsia, ny tiany ambara amin'io ny natao sy maintsy seho. Misy sasany miainao anatina fahotana miafina. Ty zavatra ny seho teo aminay. Tao anaty tomobila ny ray andro dia nijanona tamin'ny toerana anankiray. Sy haiko koa ny zanonako teo fa dia ohatrany hoe nijanona teo fotsiny dia rehefa nijanona teo dia nahita olona ohatran'ny kristianina leo ataoko hoe ohatrany. Satria olona mahay sara an'le inona ny iriny? Andeha lalana volamena. Inona sy asiana titra dia efa haisika fotsiny izy satria naiza andehananao dia ohatr'izay foana mifandizana an'iny. Samy miaraka andeha lalana volamena zao rangako. Io izy miresaka amin'ny olona ohatrany tsy fantako na ahoana ny fieritsereta dia sy mba niherikerika very devoly. Zaho anaty tomobila mipetraka tsara eo alohako eo izy. Fantako tsara izy, fantako ny vadiny, fantako misy olona miresaka aminy. Ahoana zao? Zay ao am-piangonana sofin'ny rivotra miara-maninona. Eo an-tanimbary miara-maninona. Miara-midoladolo gauche, droite, anaraka anao aho, miara-manao ohatr'izao. Taitra Andriamanitra. Nahodiko taria aloha ny lohako, maty azy Jesosy. Raha fahazavana be no hitan'ny Saul lasa Paul ny anahy ohatry ny hafahafa ny hitako. Nahodiko ny lohako ny hodiny. Izy vitany nataony ohatry ny hodina koa ny lohany. Fa za efa maninona ny hitany. Za efa mitodi-kary. Hitako efa lasa lavidavitra. Za mijery makany. Tsy ny olona rehetra vody variana.
lasa lavidavitra ery izy a na gaga saika manisa firipa izy io raha 2 3 4 5 10 todika andray vao mitodika dia efa ny anahy ataoko inona koa tsisy nahita efa lasa tagny za mivavaka Jesosy eo zaza olombelona tompo a na ninona ny foko narary tena inoko narary a tsy avako ny iny e tsy preta-po amiko ny iny e tsy nakory zay fa iraisaha ho tonga ny fitaom-piotazana dia mba nieritreritra hoe samivary izahay dia lalana iray no izoranay kinanjo zavatra hafa ny saritako taminy fa ny zavatra nagaga tsy haiko lasa tagny efa elaela za mbola mivavaka hoe tompo mamindrafo aminay tompo ohatry zany zany ny fahitanao anay manota regny ohatry n'io zany ny zavatra hitanao aminay olombelona satria zay sisy marina na dia iray aza dia tsitritra amin'ny fonao Jesosy satria iny zao mba ray ny sendra mba hitako dia naninona ny foko nalahelo azy maika ka ny anao tompo olona aminarivona aminarivona ny raha hitanao hoe ianry ianry ianina kory ry koa ianina za mbola mivavaka eo misaisainany zany iny izy avy any ohatry ny sizy le tonga teo aminahy teo dia fiadanana inona ny tena diany eo e anonona fiadanana ve hitany any dikany dia any izy misy maninona dia izao ny zavatra ao andohany andao mody verenako ka raha tena nahita iny dia mety hiteny fa raha iny sisy fiesika androany sisy réaction tsy nahita nampidiniko ny fitaratra fiadanana ozy ho asika rehetra ho ako sa inona ny valin'izany ho asika rehetra inona ny vaovao a fa soavan'ny tompo ay fary maninneto ozy zakora saika nytananao hoe aninneto za io andeha ary ozy fa misy zavatra ao alaiko eny ary hoadina ampiakariko ny fitaratra fiadanana ary tany ray iny ray izy vetivety teo ay mbola eto ah inona mahatonga azy modikodina eo sy manaiky le terrain sy manaiky ny tanimbary enao ane ka tokony ho plasina vary fa maninona ianao makatoetry ny superfaritsy sy manaiky dia efa tonga teo sady tsy manan-kambara efa azo ankahoale zavatra ilay efa azo sady tsy mety andeha ny te andeha efa azo ay ndao ary rehefa azo hoe ehoana ndao ranabavy rehefa azo azahay koa nefa andeha ho ay ndao ary dia amilahady ny inona iaraka amin'ny tanimbary amin'ny faran'ny voa sy tafaraka za moa nivavaka hoe tompo mamindrafo aminy averenao amin'ny mahavary azy izy ny sy fantany dia ho avy fitaom-piotazana fa na dia ny voa kely efa tafaraka amin'ny vary azy mbola ho ataony bebe mahita sotra ny tompo hoe tompo nataonao hitako mba hivavako azy satria maro ny kristianina mieritreritra ny tenany hoe kristianina eo amin'ny tanimbary satria maninona miaraka amin'ny vary eo izy sisy mahafantatra azy osy parfarmisy mitovy ny loko rivotra ray ny troana taniketsa ray ny satoana fotaka ray ihany no anyrina fa mifarany maninona teneniny eo akaikina senao zany hoeko alleloia tena senao zany e anao olona ho tsarako
tondra izy zavatra anankiray apokalipsy toko 7 andininy 5:10 sy ny 9:10. Apokalipsy toko 7 andininy 5:10 sy ny 9:10. Fantatry ny asanao fa sy mangasika na mafana ianao. Aleo mangatsika na ho mafana ianao. Fa satria matimaty ianao ka sy mafana na mangatsika, dia maninona? Alohan'ny vavako ianao. Eto ndray sady tsy fantatrao hoe vary, tsy fantatrao hoe inona izy io, tsy parfary. Tena izy tena saingy ao anatiny ao mijoue film izy io. Andriamanitra sy mijery ivelany. Fa izy mijereny tandremo mifanomponao. Sy olona ny anomposika io, sy tahotra olona ny anompotsika. Halleluja. Fa tahotra an'Andriamanitra. Raha ty am-piangonana ny anontany hoe iza no nizangazanga na mbola mizangazanga, misy manangatanana ve ato? Raha vao misy tanana tao dia anao ohatr'izao tonga dia mpanao délivrance 9:10 mitolona anao. Satria sy mendrika olona mpizangazanga no mbola sy ho afaka miditra ato. Sasomara zany. Ny tena fanompona dia tokony ho hita eny amin'ny fiainasika andavanandro eny. Amen. Eny amin'ny fiainasika andavanandro isika ny tokony iseho hoe zahay vary. Amen. Fa sisy parfary. Fa sy hoe aty am-piangonantsika vary, eny amin'ny rehetra eny sika sy parfary tapoka ndray hony. Eto dia miavaka be misy na mazava be ny tenin'Andriamanitra ka na ianao vary, na ianao sy parfary, fa sy mety raha sady mamitaka amin'ny mpamboly. Izy manatena vokatra. Nefa rehefa mamokatra avy agny zavatra metimety madinika be da be. Ny mpinimiditra amin'ny roa mazaka. Dorangay ty tanana ho anareo. Halleluja. Za aloha vao voatendry hoe amin'ny roa ndray no ao andro rehefa elaela sika sy mifankahita. Dia courage be sao ohatra tompo fa le mahately kanina zany omenao zany hoa. Fa misy sy mahately. Masika ve zany? Sy masika zany ka ho any an-danitra. Amen. Sika ho any an-danitra. Mila mandiny tena hoe tena izy ve sao ary dia mbola misy zavatra hafahafa to amiko. Hamitaka an'le namako ve mifisiko, hamitaka ny olona ve mifisiko. Andao mba tena hitoetra amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Asio hoy mahazanak'Andriamanitra anao eny amin'ny toerana misy anao e. Halleluja. Zoro vavolombelona faraparana eny ahy. Nanao adaladala tamin'ny ray volana lasa iny. Nisy fivoriana foana tato. Dia za misitrika mandeha mamonjy fivoriana ty foana. Dia ny tagny ampiasana nisy toroko asa tokony ho anjarako dia nataoko par WhatsApp. Za ty amin'io ka nisy nahitako. Sy tonga teo inosy. Tena za misy aloha nasapa hoe zany atao hoe manao kidaladala. Miriska be fotsiny fa sy mba nametrapetraka hoe ohatr'izao no tokony ataoko. Vao azo ary aho. Tongava misy rangahy ty ampiasana. Dia efa fantako tamin'ilay fomba fiteniny hoe voasazy sika ramsea. Sa ihany ny teniny tenako io voasazy sika e. Na anao kidaladala tsika. Eny an-dalana miresaka amin'ny Jesosy, Jesosy io. Nanao adaladala amin'ny mpanomponao. Tsy mamaly izy. Tokony ny asa tamin'izao Jesosy dia tsy nandeha ary tompo fananompo anao. Tsy namaly izy. Jesosy raha ilanao aho zao dia be dia
tsy namaly izy raha voasiarovanao hoe ho azy Jesosy dia saiko ny sazy ho azoko tsy namaly izy tonga tao ampiasana ihany Jesosy dia tsy namaly mihitsy ka sy nandre feony aho hoe courage sy nandre feony aho hoe miaro anao sy nandre feony aho hoe efa midy ny vavany liony sy nandre feo aho hoe efa misy olona anankiray ampiarahako aminao anaty lelafo zany sy nandre ary zany asapo hoe nanao kidaladala ny olona efa niditra ao daholy za sady efa inony fototry le fivoriana ndray ny tara aloha nidirako ny varavarana mbola niteny tamin'i Jesosy mbola zany rekory tompo ny tara tsy namaly izy tafiditra vo niditra dia za ny andro olona tonga dia ivazavaza be ianao kosa rangahy ianao votsy zao ianao nanany namana sy naninona angeka niara-ny vory tamiko tao vo anso daholy reo zany aninona vava aninona daholy reo zereko fotsiny le manodidiny zereko sy santeny petraka rehefa tafapetraka teo dia zao ny zavatra nambarany efa sy nanao rangahy ianao tamin'ny lasa fa mataovinao le manaraky tia faharoa ty ozy ny sazinao isaka lasineny satria efa namoaka noty ozy ny ministera hoe asiana vondrom-bavaka ato vavaka oziny sy natongavanao teto dia na ozy mampivavaka an'ireo olona ireo ay Jesosy sy mamaly io efa miasa mangina enao tadokivo eto sy mamaly mihitsy ay afaka anao ohatry zany misy Jesosy sy mamaly Jesosy miasa risy lahatra misy efa impiry any mba nitady hoe ahoana nitoriko amireto ry Jesosy tiany sazoko torio ny filazantsara amireto olona reto za mahalala fa nilovako tiany Jesosy ambara zany mandehana rangahalay fa nilovanao sy zay ve zany fa za aloha ny fona ihany nanao kidaladala aza manao an'le nataoko mamiraha fo tompo nanao adala ny mpanomponao fa rehefa nangataka famindrapoa dia azoko valina isaka lasineny ozy izy ianao no mitory amireo halleluja tinenenao io vary ianao fa sisy parfary aoka afana fa raha vao matimaty ianao dia inona ihany ianao zany tsy hoe ny mangasika ihany rangany sy parfary izy sady tsy tonga ty am-piangonana regny zany sy parfary zany fa ny matimaty koa inona koa izy sy parfary manam-potoana ihany ianao tokony andehananao manompo an'Andriamanitra dia aleonao eo ambony fandrina eo anefa ianao sady tsy mahita tory no sy mahazo aina trobotrobory ny fananko matimaty efa fantatrao fa misy namanao efa tena reraka ianao no mitakosina aminy sy sahanao no mitory an'Andriamanitra aminy hampizoro azy fa leonao memehana azy sy mizery azy fotsiny ka ianao mako efa teneniko amin'ny miverin-dalana io zay ngany nataony torinao matimaty sika raha sy samy tory ny filazantsara nefa ny sy fandehana sika sarain'ny tompo hoe tokony hirehatra ianao anovanao Andriamanitra John natoko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo fa izay rehetra nandray azy mena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay minony anarany sotra ny mamadika atsika hiditra ao anatin'ny ho vary
rehefa mandray an' Jesosy isika tonga dia misy hery tafiditra ao, hery mifanovana. Halleloja. Miova anatin'ny ray mpimaso ilay siparifary teo lasa inona mivadika vary, dia raha vary izy dia zanaka izy zay, raha zanaka izy ampandovy izy zay. Halleloja. Dia manomboka resinao ny adinao, resinao ny olana, manomboka miavaka amin'izay ny fiainanao, manomboka miova amin'ny fiteninao, manomboka miova amin'ny fieskao, ary mivoa avy aminao voan-kasitrahan'Andriamanitra. Amen. Ahita olona maro eto amin'ity toerana ity iova Jesosy. Hanenina amin'ny rasy natao isika. Hosaronao hoe kaisy ny etiny nataoko iny fa ino ny mahatonga toetrambary, toetrana siparifary. Ka rehefa mandray an' Jesosy dia hivadika inona io? Vary. Halleloja. Tian'ny Tompo hamokatra eo amin'ny toerana misy anao ianao. Amen. Sy vesatra neny antom-pisinao raha lasa nabavy. Halleloja. Sy vesatra zany ianao. Ny vary sy vesatra, ny siparifary no vesatra. Farany fizoroana vavolombelona na angatabady tany aizy ty ambositra izahay. Le cousin koa hakavady tao ambositra, dia za no ray aman-dreny, solitenana ray aman-dreny niaraka taminazy. Dia zay efa nitondra olona avy ao ambositra ihany satria sy hainay le fomba ny olona, dia olona avy tao ihany niaraka taminay anino ty hitondra fitenenana. Tegna andalana zay dia ozy le pikabary. Ahita raha tsika androany. Ahita raha ahoana sarotra angataham-bady ny olona atosy. Dia ozy izako hoe asisan'izany ranga samy malagasy ve dia ho isan'izany. Ndao moa fa ahitsika ozy. Tsy azoko le teneninao zany ray aloha dia na dia tsoroko mialoha. Rehefa mangataka ka sy mahazo dia hoy ny sydesta hoe mody e mahasara. Adika amin'ny teny tsotra, mandeha mody zay e, tsy nahazoko. Dia nimeme izy sy asarotinao mihitsy. Ka le vehivavy angatahana teo amin'ny devant teo dia natsoko, ory dia hoana ozy zao le rangaha ty ohatrany manity mampitamandrao anato sarotra angatahana hono ny ao aminareo, ka amin'ny teny indroy intelo amin'ny pikabarinay ka miteny ny ao aminareo hoe somenay io, dia mialatsiny aminao mody zay. Dia ozy izy azo atao an'izany kosa ary tonton azo atao azava zay hoa ka io olona angataka anao io sy sarotra midy, efa miasa io. Olona efa maleo teny io, mba nalefako koa ny ako. Ka raha ozy ny ao aminareo hoe tsy mety, dia misaotra ny ataonay, dia azoroka ery Analakely izy amidy. Tonga tao ary zay na andeha ny resaka. Fangataham-badiny zareo hafahafa misy récréation. Na andeha ny resaka vola re zany nalefa teo zany e. Tsy mety mamalina zareo mbola teo ny ohatr'izao, mbola teo. Reraka ihany zay adiny telo récréation mony. Da naloha nareo mivoaka mihitsy aloha makaina daholo mihitsy aloha. Dia ozy izako ho raso marina izy ty ka za mbola andeha ody Androany fa sy atory ety. Ka raha ohatra ka mbola sy anome reo za efa niteny mialoha fa aninona mody e mahatsara. Fa isaorako ny Tompo nansona le pikabariny zareo avy aloha. Dia nivoaka, inona ny tena marina ho anome sy anome. Dia ozy izy ny sy anome aloha ozy izy sarotra ny teny hoe tsy anome. Satria ireo zazareo ane ozy izy efa nifankaty, efa niaraka tany. Sarotra be aminay ozy ny teny hoe tsy anome, fa le tonga dia anome koa nefa ozy sarotra koa ozy ny tonga dia anome. Ka inona ho any tiana ho tenenina amin'izany, anome sa tsy anome. Dia zao ny tena olana ozy olona ilainay io zazy io ozy izy mamelona ny reniny.
karaman'io izy misakafon'ireo reniny sy ny zandrin'ireo. Misy zandriny roa izy ato an-trano, izy no miantoka ny ekolaziny. Ka raha lasanareo io androany, ahoana ozy ny adidy napetsany sanareo iantoka ekolazy isam-bolana, sanareo iantoka sakafony reniny isam-bolana. Lesy nandresiko fosiny sy anjarako zany fa nenany anjarako androany dia mahazo sa sy mahazo. Fa ny tena niletika tatondohako, ny olona rehefa tena misy fiatraikany amin'ny tokantrano dia nasia ho andro ray ary izy dia hito manizana. Malahelo ny olona vao maninona izy, vao tsy eo izy. Fa rehefa sisy fiatraikany amin'ny tokantrano ny olona anankiray, na ray volana izy seho dia mitehaka amin'ny fianakaviana. Alao any fa manabe dia enao mihina tena. Ny sakafo hoaniny igny tokony avoky any reto, igny tena alao any. Taova-tsao hoe ny tananao, mahavitanao iny tananao iny. Ilaina iny tananao iny, mahomby iny tananao iny. Tsy anao rery vitan'iny, fa ny ao amin'ny tokantrano misy anao mila an'iny. Amen. Vao tsy ao fosiny anao dia aiza raha ny tanana iny, raha teo zao izy fa raha ny olona miteny hoe aleo iny andeha any miova, fa tokony olona misy fiatraikany ianao. Ny vary tompoko ilaina foana. Sasany ve vao sisy vary ao dia maninona ny ray trano? Korotana. Fa raha sisy parfary milamina. Sasany ve tapitra ny lerako fa ndao isangana. Sangana eo amin'ny toerana misy anao dia asandrato ny tanana fa hivavaka sika ho an'iny tananao iny. Ny vary tompoko ilaina foana, nisy parfariny tsy ilaina. Zanak'Andriamanitra ianao, olona ilaina ianao, ilain'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Aoka tena hitoetra amin'ny mahazanaka, fa raha zanaka dia mpandova sady prailova amin'ny Kristy. Ndao sika hivavaka zao. Tompo misaotra anao izahay, manandratra ny tanana izahay ankehitriny. Fantatray Andriamanitra fa manana ny toerana efa nametrahanao anay izahay. Sy ho fanesona ny antom-pisinay, ho fanehoana ny voninahitra. Tanao reto olona manangana ny tanany Tompo. Olona misy fiatraikany, ilain'ny ankonana misy azy, ilain'ny tokantrano misy azy, ilain'ny fanjakana ao Andriamanitra. Raha mbola misy aminay, mbola sy vary fa sy parfary, nefa iray lalana eto, androany Andriamanitra mangataka, satria teninao no milaza. Fa raha mandray anao izahay, dia hisy hery ao anatinay. Ilay hery ny fanovana, anovanay ho zanaka, ho mpandova, prailova amin'ny Kristy. Jesosy ho vangio zao vehivavy zao, vangio zao lehilahy zao. Aoka Tompo ianao ny asa mahery amin'ny fiainany, amangy azy ianao fa namasiny, anova azy ianao fa namasiny, mamindrafo aminy Tompo, mamindrafo aminy Jesosy. Te handova fiainana izy, te handova fiainana izy. Resy ny herin'ny ratsy, resy ny herin'ny ratsy. Asanganao ho zanakao ndray izy Jesosy. Asanganao ho mpandovanao ndray izy Jesosy. Andova lanitra ary andova fiainana. Petrao amin'ny fonao ny tananao ilany dia asandrato ny ilany avereno Fotoam-bavaka izao. Jesosy eo tiako ianao, Jesosy eo tiako ianao. Ity aho Tompo aho, mpanomponao aho, zanakao aho, mpandova fiainanao. Esory amin'ny toerana ratsy aho, ary aoreno amin'ny toerana tsara. Esory mety ho endrika fahotana ato anatiko, esory mety ho endrika fahotana ato anatiko. Asangano aho zanakao,
asangano aho zanakao, mpandresy anony aminao, mpandresy anony aminao. Sy ala mifanarahana anao aho, sy ala mifanomponana anao aho. Sotra Jesosy. Vavaka ho anao ihany amin'izao fotoana izao a. Tompo, iraka ho ampisolo vavanao a Jesosy. Amin'ny mampiara-miasa aminao aho, dia mivavaka ho an'ny tsirairay avy tonga eto. Mba tena ho vehivavy misy fiantraikana izy, ho lehilahy misy fiantraikana izy. Jesosy ô, eto ambonin'ny tany, ho endrika ao mandehandeha. Arovy amin'ny ratsy, arovy amin'ny ratsy, sy atateraka fahotany. Za kosa tompo mangataka, olona ilaina izy. Ny asa ataon'ny tanany mahomby, ny asa fivelomany mahomby. Izay rehetra ataony dia sehoany ny herinao sy ny fahasaranao. Sotra fanahy masina. Ho vaovao ny tananao dia ndao sika hisotra an'Andriamanitra. Isandrato mivavaka amin'ny soran'Andriamanitra. Misaotra ny afahatsaraanao, misaotra fanatsanganao zanakao tokoa izay dia manahaka anao. Misaotra Tompo, dia raina ny anaranao, ankalazaina mena voninahitra, mankasitraka indrindra. Misaotra Tompo. Halleluja, halleluja. Amen. Halleluja, halleluja.